Fa ny alarobia lasa teo kosa no nodimandry Ramorasata Louis Michel fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe Zoto izay anisany nahavita be tamin'ny asa fanaovan-gazety ary indrindra fantatra tamin'ny fikirizana nananany ary nitetezany an-tongotra ny Madagasikara. Na efa be teo amin'ny asa fanaovan-gazety Ramorasata Louis Michel na Izoto, anton'izay nantrona azy teo amin'ny laram-boninahitra commandeur de l'ordre national ka ny ministra serasera ary Laurent Rahajasson nanolotra izany. Nametraka tantara teo amin'ny fiarahamonina malagasy Izoto tamin'ny fananany fikirizana ary tsisy mafy sy laitry ny Zoto no filamatra napetrany. Izy no malagasy tokana afaka nanao fidinina ny Madagasikara intelo miantona amin'ny nosy an-tongotra io. Madagasikara intelo izy ka Madagasikara izy dia hainao foana ny fotoana nanaovany azy. Patron koa fa le trajet zany ny niany tsy miova loatra ny trajet ny diany zany nakany Ratsona nakany Tuliara rehefa mety tanàn-dehibe Madagasikara manaraka ny littoral dia izy zany dia olona tsotra be izy ary tsara vatena. Tena tanjona ataony Rantsoko moa zany izy mbola tonga Madagasikara intelo iny efa lazany alako teo dia hoe miaméliorer foana le record ataony ary indrindra hanome ohatra ho an'le tanora na ny rehetra mihitsy ary mba hoe zavatra rehetra tsy maintsy mila finiavana mba hatafita ary koa mba rehefa misy occupation an-trano dia mba misy autodiscipline dia mba afaka miaméliorer ny fiainana koa zany izy na intellectuel koa. Mpikambana ao amin'ny olom-pirenena mendrika Izoto nanomboka ny taona 2014 dia nisy ny fanampiana izay nataon'ny fitondràna tetezamita azy toy ity trano finenana ity. Nanomboka ny volana oktobra 2014 ihany izy no narary ary teo amin'ny 720 taonany izy izao namoiniana izao.